hoantsika vahoaka an'Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaonioloko Mongote andrefanambody Janary. Vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra, tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony. Tokava daholo toko ny anarana Jesosy ny andininy voalohany Genesis toko voalohany andininy voalohany manao hoe ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany isa. Genesis toko faharoa ny andininy fahavalo. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany Atsinanana, ka napetrany tao raha lehilahy izay noforonina, ary nampandriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany, nampandriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo voan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena andenany saha, hatreo izy dia nizara ka nisampana efatra. Ny anarany voalohany dia Pisona, io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena, ary tsara ny volamena amin'izany tany izany, ary ny Bedola sy ny vato berila. Ary ny anarany io ny faharoa dia Gihona, io no mandeha manodidina ny tany koso rehetra. Ary ny anarany io ny fahatelo dia Hidekela, io no mandeha tandrefy ny Asiria. Ary ny olo faefatra dia Eufrata. Aleluia. Exodus toko faha 2:30. Exodus toko faha 2:30. Ny andininy voalohany. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe indro efa notoronoko anarana Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny firenen'ny Joda, ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy faheran-tatsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia nihevitra anao ny asa kanto, ny asa volamena sy volafotsy aravarahana, sy ny amboatra vato alatsaka an-tranotranony, ary andrafitra ary amboatra ny vato alatsaka an-tranotranony, ary ny handrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Tia tananao amin'ny tompo ianao. Aleluia. Iaho zay andalatsotra masina vitsivitsy zay enoko fefahinao zany andalatsoratra masina zany tantarany famoronana. Androantsika dia mba angataka amin'Andriamanitra manokana, mba ho raisina mivantana amin'Andriamanitra ny androany, zany atao hoe fanahin'ny famoronana izany. Fanahiny inona hoe? Fanahin'ny famoronana. Enono tsara ty zavatra ty. Andriamanitra tany am-piandohana dia tsy mpanasitra an'Andriamanitra tany am-piandohana. Tany am-piandohana Andriamanitra tsy mpamonjy. Tany am-piandohana Andriamanitra tsy dia hoe nieritreritran'izany hoe handroaka demonia zany,
tsisy an'izay fa hatrany ampiandohana dia mpamorona Andriamanitra, mpamorona fanina izy mpamorona. Fa rehefa lavo ny taranak'olombelona tafalatsaka tao anatin'ny fahotana i Adama sy Eva, dia teo Andriamanitra vao nahatonga azy ho mpamonjy, satria very ny olona tafasaraka tamin'Andriamanitra ka tsy maintsy mila famonjena, dia lasa mpamonjy Andriamanitra. Ary raha mijerytsika dia ozy ny soratra masina, rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ny olona dia tafiditra daholo ny karazana ozona rehetra. Ohatra ozy izy mantsy menarana manao hoe vovotanina ny fihinanao sy andehananao, ary mantsy ny vehivavy mangiry firy ianao rehefa miteraka, dia ozy izy mantsy ny lehilahy manao hoe ny atsembohan'ny tavanao ny hinanana hoanina, fangiry firina daholo zany. Dia tsy maintsy lasa mpanasitrana indray Andriamanitra, lasa mpanasitrana, lasa mpanafaka, ary mandraka androany izy dia lasa mpanasitrana, lasa mpanafaka, lasa mpamonjy. Aleloia. Fa saingy zao anefa ny mahampamorona azy dia mbola mpamorona foana izy mandraka androany. Aleloia. Zao ny amataranao fa mpamorona izy. Imbetsaka ny nahita karazana olona potika nitaova ao anatiny ao, efa tsisy ninina tsy nitaova ao anatiny raha ny filazan'ny dokotera dia ho faty izy. Fa ao anatina fiaraha-mivavaka tahaka an'izao, ao anatina vavaka fametrahan-tanana, dia mamorona taova vaovao Andriamanitra. Za zao efa nampiasain'ny tompo tamin'izany vehivavy anankiray, dia zao ny teniny tsy possible tsony pastera ozy ak tsy possible tsony pastera ozy iteraka, satria nodidina ny esorona ny tranonjanany. Natao inona ny tranonjanany? Aty ny masonao. Natao inona ny tranonjanany? Nodidina ny esorona ny tranonjanany. Ny fahafantarako anazy fahafantarako anazy, za tsy mahalala ny resaka momba ny siansa na za tsy nianatra momba ny resaka dokotera, fa fahafantarako anazy rehefa ny esorona ao anatin'ny olona anankiray nitova anankiray, ohatra hoe zany tranonjasa zany, tsy possible miteraka tsony. Dia taty aoriana nefa vehivavy io niarany vavaka teto, dia izy manao hoe mba maniry zanaka pastera ozy, satria tsy mety mihitsy mitokantranoko raha tsy miteraka. Dia hitako ny hafanapon'izany vehivavy zany mitolona mambavaka, tena mitolona mambavaka. Zao zavatra nahagaga, hivavaka ho anao aho amantsy azy, ametra tanana ny azoko atao, fa amin'ny herintaona tahaka an'izao hitrotro zazalahy ianao. Inona tokoa zavatra nitranga? Nomen'Andriamanitra tranonjaza vaovao izy, dia nomen'Andriamanitra zazalahy. Zany no lazaika aminao fa Andriamanitra dia mbola mpamorona mandrak'androany. Lazao reo akaikinao mbola mpamorona ny Andriamanitra ao. Aleloia. Mpamorona Andriamanitra, ary zay zavatra tsy hainao ny fironona hatramin'izay hidinao anatinao ane zany fanahy ny famoronana zany, hirotsaka ao anatinao zany fanahy ny famoronana zany. Rehefa midinao anatin'ny olona ny fanahy ny famoronana, ho atoroko anao rehefa avy eo fa mampitolagaga ny fivoarany zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika rehefa midinao anatsika izany fanahy ny famoronana zany. Andriamanitra raha namorona n'izao tontolo zao dia nainga tamin'ny tsy misy, depara tamin'ny tsy misy Andriamanitra, tsy nisy fitaovana nampiasainy teo, fa naka n'izay toerana mahampamorona azy zay izy. Dia raha jerentsika tsara ny baiboly, dia ozy izy ny baiboly eto hoe teo Andriamanitra ray, ary ny fanan'Andriamanitra ozy nanomba tambonin'ny lalina, ary teo ihany koa ny teny dia tsy izy akory fa Jesosy. Ary Andriamanitra ny teny manao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Zany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina, ka raha misy olona anankiray hiteny am-pinoana hoe nitrangany zavatra ohatran'izao, dia ho atrangan'Andriamanitra zany. Raha ilaza anao manao hoe misy mazava dia ho tonga ny mazava, misy fanasitranana dia ho tonga ny fanasitranana, ary ho tonga aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amenina mafy. Aleluia. Aleluia.
raha ihany ro anatin'ny baiboly eo amin'ny exodosy toko farika amin'ny telopolo andiny voalohany sy faharoa io dia tonga ny fotoana namorona ny atao hoe taberna kely dia ao anatin'io taberna kely io na ny trano fivavahana na ny tempolo tamin'izany fotoana izany misy fanaka ilaina ary io fanaka ilaina tao amin'ny tempolo io dia natao ionana amin'Andriamanitra, natao ionana amin'Andriamanitra. Alleluia. Fanaka masina, fanaka manome voninahitra an'Andriamanitra noforonina tamin'izany fotoana izany. Dia ataony heverenantsika jerena kely izy teo Exodosy toko any amin'ny telopolo. Ozy Andriamanitra mandiny faharoa, indro efa nitronoko anarana Bezalila zanako Ôry zanako Hora avy amin'ny fireneny Joda, ary efa nifenoky fanan'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiratatsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samy hafa. Jereo tsara notononitra anarana ozy Bezalila sy ireo namany anankiroa, dia isy fanaka zay tsy maintsy ho arafitra eo, asa tanana, asa taozavatra. Dia Bezalila mpanompon'Andriamanitra Bezalila, ary Bezalila ihany koa dia mitovitovy aminao zao izy, satria mazoto mamonjy fotoam-bavaka akisisika be ohatr'izao izy. Alleluia. Lazao anao kaitsinao misy tovitovizany kely zay Bezalila, tena mazoto mihitsy Bezalila. Alleluia. Dia nahavariana dia ity, sy hitan'Andriamanitra loatra angamba ny fahateren'ity lehilahy atao hoe Bezalila ity. Dia ozy izy baiboly, i Bezalila dia efa nofenoko ny fanan'Andriamanitra, dia ny fahalalana sy ny fahendrena sy ny fahiratatsaina. Zany hoe nataon'Andriamanitra tao aminy ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahiratatsaina. Dia i Bezalila no mpandrafitra mahafatapo indrindra atao anatin'ny baiboly avy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Nirotsaka tao anatin'ny Bezalila ny fanan'Andriamanitra, ilay fanany famoronana. Dia zao na tsisy nampianatra nandrafitra mpanao meuble tamin'izany fotoana izany, ny fanan'Andriamanitra tao anatiny nampianatra azy zava-baovao. Alleluia. Enonareo tsara ty zavatra teneniko anareo ty misy ny vanim-potoana be dehibe amintsika verevitra, mitomboko tsy hitako tsony zay atao, tsy hitako zay atao, very fanambola velona atao, very fanambola velona. Dia adinitsika fa io fanany famoronana io mbola eo, fa tsy very fanambola velona zany ianao. Ka rehefa midiny io fanany famoronana io, fahazavan-tsaina, fahiratatsaina, fahalalana, ny mpino mandray an'io afaka mamorona orinasa ianao, afaka mamorona zavatra ngeza be ianao. Apetrako aminareo foana ty zavatra ty, tsy voatery ho mpiasa amin'ny toerana misy anao, tsy ratsy ny miasa aman'olona fa tsy voatery ho zany. Ary izany mahalala fa ianao mivezivezy makatsy makaroto tsy hitanao zay atao io, so de enao mihitsy no président directeur général ny orinasa anankiray amin'ny alalan'ny orinasa zay atsanganao. Tsy voatery ho mpiasa ianao, fa raha midinao anatinao ny fanany famoronana, dia afaka no tonga patron ianao raha lasana bavy. Alleluia. Lazaonao kaitrinao possible ianao ho tonga patron. Alleluia. Ity fiainana ity raha ray mahavery hevitra, mahavery hevitra, ary mampite
tsy petraka eto ambonin'ny tany tsony fa hitady planeta hafa hoe raha ohatran'izao aloha izy aloha indray miala eto ambonin'ny tany fa ho any amin'ny planeta Jupiter any an-danitra any zay ny ambony any zay na planeta hafa mihitsy tsy mampite olona indraindray fa saingy izao mahafinaritra ihany ny monina eto rehefa midinao anatinao hifanahany famoronana io dia manomboka tsy very hevitra ianao fa ho hitanao zay tokony ataonao. Alleluia. Zany raha mandinika misy olona mazoto miteraka fa tsy hitany hamelomany azy. Dia mandeha nisy vehivavy anankiray nyteneniko ary hitako foana no fahitako anao be voka foana. Firy taona zay natako anao be voka foana dia mazoto miteraka. Ary dia tanteraka amin'ny mihitsy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mameno ny tany fa raha mbola misy andro be voka foana mampinono dia mibaba tsy hiato lasa foana niany mba resaka ataony dia akaiky ny DPA-ako mazotozoto amin'io zavatra io kanefa mazoto amin'io izy fa ny amelomany azy tsy fantatra hoe inona ny amelomany azy tsy fantany ny amelomany azy io rehefa be dehibe izy io ka fitany ny amelomany azy dia mampifamaly izy io ohatranao mampifamaly izy io gazarery ny tompony zasy io gazarery nanao an'io teny erany io rehefa tsy ve ny laterany amin'ny BBN any nany amin'ny anadahanareo nga io aza helikiketro zany tsy azo atao an'izany na enina na fito na valo na sivy na folo na sivy amby telopolo ny zanakao velona anao io manomboka androany rehefa manomboka midinao anatinao ifanahany famoronana io dia manomboka izy zavatra be dehibe iforona orinasa iforona zava-baovao iforona ho amin'ny asanao. Alleluia. tahaka ny Bezalila mpanao tao zavatra mahay ozy ny soratra masina taiza ny anarany Bezalila nianatra teo atokotry ny tompo izy dia ny fianon'Andriamanitra fanahy masina ary efa fiaino fanahy masina izy dia nomen'Andriamanitra azy kisarisariny zavatra rehetrarehetra ataony ekany amangy anao Andriamanitra androany dia ho hitanao ny lalaka ivoahana amin'ny problemanao ho hitanao ny lalaka ivoahana amin'ny toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Hivavaka ho anao tsika mba anokafan'Andriamanitra ny masom-pananao androany raha lasana bavy. Alleluia. mitiafatananao an Jesosy. Ianao tsara ty zavatra resako aminareo ty ha Genesis toko faharoa teo iny ataony averina vakina izy Genesis toko faharoa zao mivaka miteny eo amin'ny andininy fafo ary nisy ny voaka avy tao edena andena ny saha hatreo izy dia mizaraka ny sapana efatra ianarany voalohany dia bisona io no anarany io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra dia misy ny volamena ary tsara ny volamena amin'izany tany zany ary ny bedola sy ny vato-berina ary ny anarany io ny faharoa dia gihona io no mandeha manodidina ny tany kosy rehetra ary ny anarany io ny fahatelo bibikela io no mandeha tandefin'ny Asiria ary ny io ny fahefatra dia Eufrata. Ny toerana misy an'ity Saedena ty rehefa jerentsika ny sary ara-geografia dia manodididina eo amin'ny tanànany Betlehema ihany izy io Betlehema ny Joda ao ny toerana misy an'izy io dia rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia napetrany tao ro amin'ny Saedena tao ny olona zay noforonina marihana tsara fa ny lehilahy no noforon'Andriamanitra voalohany tamin'ny alalany vovotany tamin'ny alalany inona vovotany ozy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zao zay no mahatonga ny lehilahy tsy dia mahazaka problema loatra noho ny vehivavy fa mora miparitaka satria vovotany lehilahy zany tsy mahazaka problema amin'ny vehivavy zany za tena miaika fa enjanareo raha nabary tena marina zahay miaiky fa zay vovotany namoronanay
nareo ndregny mampamafy be anareo dia taolana namoronana anareo noforonina tamin'ny alalan'ny taolana. Alleloia. Ao fafakely ny tarainana bavy taolanareo mafy izy mafy ny taolana samy vovotany taolana. Hitanareo zay mahatonga ny vehivavy a mafy be izy rehefa miteraka. Lehilahy tsy mahavita miteraka izany. Nareo ihany ny mahinana an'io raiso ny toeranao fa tsisy lehilahy tsy tena enjana io fa zao vitanareo le izy. Ny vehivavy ihany no mahavita an'izany hoe sady mampinono no be voka no mitrotro no mandeha manatitra mpianatra. Vehivavy ihany no mahavita an'izany. Dia izy avy manatitra mpianatra iny tonga dia médecin. Mbola mahavita izy avy eo ny telefôna ny any an-trano efa mity ve ny vavahady ao fa ny lehilahy tsy mahavita an'izany. Lehilahy satria taolanareo zanaky ny enjanareo. Alleluia. Alleluia. Zany natonga n'Andriamanitra ny teny manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsy tsara raha irery raha lehilahy. Izy tsy miteny manao hoe hitany Adama, tsy Adama ny nahita hoe ohatrany tsy mety amiko za rery ty, fa Andriamanitra ny nahita fa tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako mpanampy ho azy Jesosy ka amin'ny alalan'ny taolana. Tonga dia taolana mihitsy namoronany azy. Ianao io zany. Alleluia. Hitan'Andriamanitra. Zany eny mahatsara ny hoe lehilahy manambady a. Alleluia. Ary ny lehilahy rehefa manambady a tokana ihany. Zay nofo tsy nakataolatezana anankifito izy. Hoe misy telatezana andefa nambojanahy dia misy any amahazo dia misy any ampasapito dia misy ao andray soro tsara ao nenanao. Dia vao misy anankiray volavolaina ny ambomanarina any taolatezana kely ankiray fa raha ihany ny taolatezana. Alleluia. Lazao reo akaikinao hoe raha ihany ny taolatezana. Mifandiso amin'ny programan'Andriamanitra raha vao mihoatra io fa tokana ihany. Alleluia. Tsy hitanareo misy olona mampalahelo ny any sasany indray tsy anankiray na roa fa raisy tapany dia io le tapany kely io manadala azy andreo manalina, manadala tena manadala sy tena manadala anazy mihitsy. Tapao ny fifandraisana amin'io atao fitokana ihany ranabavy, atao fitokana ihany ralahy. Alleluia. Ao anaty fonoteny kely zay iverina atao amin'ilay adalan-tsolotra masina teo tsika. Rehefa napetraka atao amin'ny say edena ny olona teo sisy ny baiboly nisy ony ny voaka avy tao edena. Ary rehefa nivoaka tao io ony io dia avy eo izy io ny sampana efatra. Sampana firy? Sampana efatra. Misy fivoahany volamena, misy ny fivoahany zany pétrole sy le renaky ambony tany. Io ony lehibe atao hoe eufrata io a dia fivorahany pétrole sy ny zavatra maro samihafa. Misy ny ray ony tena rano madio mihitsy le hoe hidikela sy zava izy teo. Ny zaranakefatra mazava tsara izy teo. Avy eo amin'ny loharano tao edena. Avy eo amin'ny loharano tao edena. Loharano taiza? Loharano tao edena. Hitanareo a? Andriamanitra zany rehefa namorona loharano dia loharano anankiray no foronina. Zao anefa tsapan'Andriamanitra hoe tsy ampy ahafahana mivelatra amina zavatra hafa sy ny sehatra maro samihafa ny loharano anankiray dia tsy maintsy namorona loharano anakefatra izy. Loharano firy? Dia io loharano anakefatra io no namakivaky ny tany rehetrarehetra. Inona moa ny dikan'io loharano anakefatra io? Famatsiana ho any Adama sy Eva izy io sy ny taranaky ny olombelona rehetra ny antony loharano anakefatra io. Ary vokatry io loharano anakefatra io no nahatonga ny hoe misy pétrole, misy gasoil, misy essence, misy gaz sy ny zavatra maro samihafa rehetra vokatry le loharano anakefatra nataon'Andriamanitra. Ina moa zavatra tiako ampitaina? Hitanareo a? Rehefa ao anatintsika io fanany famoronana io dia aza mijanona amina loharano anankiray.
Aleloia. Aza mijanona amina loharano anankiray. Mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino sahirana dia anankiray ihany ny loharano. Ohatra hoe mpivarotra saribao izy, dia fivarotana saribao io nentiny ambavaka andreo manalina. Ta io tompo ny mpanao saribao ko avy any Andasibe, avy any Moramanga, ahatonga entana amin'ny laribio avo izao. Dia efa mitaitaina dia efa tsy tonga le mpamatsy saribao, dia efa miakatra disety ny tension, miakatra disety, satria mifamatotra amin'io daholo ny fiainana. Loharano tokana izy manao an'io. Misy ny any sasany io zaitra io ny loharano, fa mila tsy ahita tsony maso voatsindro ny fanjaitra, dia io loharano tokana io. Dia rehefa tsisy komando dia zao, ndia any am-piangonana aloha ifadiana fa tena tsisy komando mihitsy. Za raha aloha tsisy komando misaotra ny tompo mihitsy. Tsisy komando izy dia misaotra ny tompo. Iny ny ampisaorana ny tompo amin'izany. Zao mihitsy akamba ny lalany itondran'ny tompo. Mialikoalika ao ny lalany itondran'ny tompo. Fa ny marina ataonao ny zaitranao, fa mbola misy loharano anankitelo tavela. Aleloia. Tokony misampana 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 ho voninahitra Andriamanitra. Aleloia. Lazaonao akaikinao faravakely loharano efatra ny tokony ho loharanonao. Aleloia. Ny olona anankiray izay manana ny fanahy famoronana io dia tokony ahita loharam-pitahiana be dia be. Aleloia. Ohatra, sady mpanjaitra ianao dia atanjahanao io zaitra ataonao io. Mpanao hôtely ianao ary tsy hôtely voretra be. Le hôtely pastera ve sakafo, le avy eo miala eo pastera marary ny kibony. Tsy hôtely ohatry ireny, tsy hôtely voretra be misy fanatrehan'ny tompo ohatry ireny. Fa hôtely madio feno voninahitra Andriamanitra. Aleloia. Lazaonao akaikinao mila miketrika anao satria misy loharano anakefatra tokony anao. Aleloia. Itsika aza variana fotsiny any amin'ilay hoe sarotra ny fiainana, aza variana manao délivrance fotsiny, ary anao délivrance tsika rehefa avy eo roka ny fanahy ny fantsana. Fa aza variana fotsiny amin'ilay hoe miala ny fanahy ny fantsana, miala ny fanahy ny fantsana, dia ozy le fanahy ny fantsana manao izay ary efa tsy aoko izay efa maitro. Ny loharanonao tsy ampozy, fa zay efa may zay aninonao tsony. Aleloia. Za tena manoro hevitra anao an'izany hoe ampitomboy ny loharano, loharano mpitahiana eo amin'ny fiainanao. Be dia be ny zavatra azo atao. Za misy fotoana mandinika dia nakinana tsy tiana. Maro ny kristianina miverin-dalana satria sahirana foana, sahirana. Dia rehefa sahirana izy dia ohatrany teany metsiny an'Andriamanitra hoe mendrandranao a tompo, aizy ianao. Dia ozy ny tompo hoe teo ihany fa ianao ozy ny tompo tsy mihetsika ianao. Hitanareo, i fiainantsika ity misy vanim-potoana mila rahana. Misy atao hoe vanim-potoana ny famoronana. Ianao mandreny toriteny io zao dia vanim-potoana ny famoronana, zany hoe afaka mamorona zavatra ianao dia araroty. Aleloia. Misy vanim-potoana ny fietsehana fotsiny, zany hoe afaka mihetsika ianao. Misy vanim-potoana anaovan'Andriamanitra fahagagana dia raisotra ny anjaranao. Indray mandeha ihany Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena, vanim-potoana indray mandeha. Raha nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, indray mandeha ny vanim-potoana io. Ka raha nisy zanak'Israely tany ampitan'ny io ranomasina mena io tsy nahay nanararoatra ny vanim-potoana io, dia tavela tany izy, tavela tany. Zao vanim-potoana zao vanim-potoana mampahiratra ny masom-panahy ny zanak'Andriamanitra. Mety tsy efa hitanao Andriamanitra, ataovy azo ny tananao atao fa momba anao Andriamanitra. Lazaonao akaikinao ataovy azo ny tananao atao fa momba anao Andriamanitra. Aleloia. Misy ny vanim-potoana ny famafazana, fa misy vanim-potoana
vanim-potoana fijinjana ka raha ny fotoana tokony ijinja ianao mbola mieritreritra hoe zaraka mbola tena hiasa tany aloha nefa vary efa masaka be dia mbola ho avadika andray mibainga fa mijinja rehefa mijinja alleloia zany zavatra teneniko aminao zany toetsaina mila miova mba hanananao fahalalana sy hanananao fahatakarana hitahin'Andriamanitra ny asanao alleloia alleloia misy fotoantsika tara-depart misy fotoana tena tara-depart mihitsy tokony hetsika anao tsy mihetsika dia tavela io fa mampirisika atsika Andriamanitra za miteny anao izy hoe angatao ny fanany famoronana dia zao irotsaka ao anatinao ny fanany famoronana fa metseny miaraka amin'izay tenin'Andriamanitra zay ny fietsehanao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra atogan'Andriamanitra ombanao alleloia mahatonga n'Andriamanitra ombanao ny fietsehanao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra za dia mandray message be dehibe dia zao ny teny inona ny ataoko paster inona ny ataoko ohatra ny telazy ianao manao andao any aminay daholo ny tetakary ndao dia anaovana fanina be dehibe eo ohatra ny mampiteitena mampalahelo daholy ny akamaroan'ny olona mitaraina mampalahelo tena mampalahelo fa zao any azonao hoe sorony zany toerany zany afaka miala amin'izany toerany zany ianao alleloia afaka tsy ho mampalahelo foana alleloia ny atsika raha manao zavatra tsy vola no engatsika fa ny fahendrena no engana itsika raha manao zavatra dia miaraka amin'ny fanahan'Andriamanitra rehefa miaraka amin'ny fanahan'Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra miforona reo lasana bavy alleloia manandramany rehefa avy eo mangataka amin'ny tompo inona ny ataoko Jesosy tsy hamasa inona ny ataoko sahirana rabola izy zavatra tsy maintsy hamangin'Andriamanitra anao mety hiteny tampoka aminao ny tompo manao hoe ndana mivarotra mangazo reny mangazo pitsika be mampitonga dia mampite hivily reny mety ho zany ny teny tompo aminao mety tsy ho zay keo nefa mety hiteny aminao ny tompo ndana mitady tany malalaka dia manaova fivarota-kazo vidiana masinina fa ho azonao zany alleloia alleloia voamalinomalino nisy zazalahy resaka tamiko tsy hoe zazalahy moa zany fa manodididina 5 taona izy efa manambady dia miresaka eo le rahalahy dia mitantarany fiandohana izy taona vitsivitsy lasy zay dia nandeha toritena ohatran'izay dia zao ny atombohany nanao fivarota-kazo kely tsotsotra kely tsotsotra kely tsotsotra kely dia zao sy paster io fivarota-kazo kely tsotsotra io miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra dia ohatran'ny naomby zay paster dia notahin'Andriamanitra 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 dia ozy izy manao hoe ao anatin'ny herintaona ozy kotiko paster ozy ao anatin'ny herintaona 200 camion farafahakely ny hazo ampidiriko dia nefa ozy io 200 camion io 10 metsy ny fifirehana camion anankiray noho izany paster ozy ametra ao tanana fa hividy camion alleloia hividy camion satria 200 camion fois 500 000 ariary lasa 500 millions FMG dia zao ny teniny hividy camion paster tsy ampony vola kozy kanefa hietsika fa ho tahin'Andriamanitra ozy hoe raha ny tanora rehetra ny manana fahalalana sy fahatakarana ohatran'izany tsy spino mahatra zany tsy misy spino mijaly zany alleloia ianao ane rehefa tahin'Andriamanitra lazaka aminao fa nahitonom-bavaka io aza tena tsara hitanareo ny olona anankiray rehefa tahin'Andriamanitra mahavita mivavaka maharitra ohatr'izao izy io tsy dia mitaraina loatra fa zao ny vavaka ataony Jesosy misaotra anao makasitraka anao makasitraka Jesosy makasitraka misaotra Jesosy misaotra Jesosy sady mandendezy no misaotra fa ny olona rehefa tsy tahin'ny tompo zay ka tsisy neneniny sady mividivo manokitra azy rehetra tena mavesatra mihitsy zao mahazo azo tompo mampite amony tena marina mafy Jesosy oh Jesosy Jesosy vonjeo Jesosy satria sahirana hidinao anatinao ny fanany famorona dia ho tahin'Andriamanitra ane ianao alleloia hitanareo mba manana ny fanany fahazavady-tsaina fanany famorona ny fanany fahatakarana dia metse miaraka amin'izay fa ho tahin'ny tompo ianao
aza manana fanahina, aza manana tahotra fa metse. Ny fanontaniana mipetraka ao anatinao zao dia ozy ianao pastera tsisy neninina sa ho ampindraminao aro. Misy ray tonga dia mamaly manao hoe hainao mihitsy lahy no miteny an'ilay izy fa mipetrahanao eo amin'ny toeraka fa raha ianao makany antranona ihany angamba za mampirisika anao mety tsy fahitanao Andriamanitra. Rovina no tanteraka reny teny soratra masiny reny manao hoe olohany ianao fa tsy rambony ambony ianao fa tsy ambany. Rovina no tanteraka za milaza amitsika ity taon'ity me mandeha tonga reny 2020 omaly tsy miova ihany mety tsy fahitanao Andriamanitra. Lazaonao kaikinao vanim-potoana ny fietsehana zao fa mietsehanao. Alleluia. Vanim-potoana aninona hoe dia tokony aninontsika tokony mihetsika. Halleluia. Hitanareo nitanjonao anatin'ilay izy dia ohatra zao. Nitanjonao anatin'ilay izy ohatra zao tsika io dia epistily velona vakilin'ny olona, baiboly vakilin'ny olona. Tsy afaka mitory ianao fa mità Andriamanitra raha tsy voatà ianao. Alleluia. Raha tsy voatà ianao tsy afaka mitory ianao fa mità Andriamanitra. Ny anotory-teny azonao atao rehefa tsy voatà ianao dia tsy maintsy tsara olona ianao. Very any amin'ny elonareo bebana rehefa very nefa ao anatinao maloto be ny fonao ianao koa aza indraindray atahorana koa sady maloto fono miteny very fa mibeba satria tsisy nininina. Ny olona mijery ny olona mijery ny mahafatsika mpanompon'Andriamanitra nefa dia ity tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ny olona dia mandeha arak'izay zavatra ny anarany fa itsika mandeha arak'izay zavatra hitarihan'ny fanahy masina atsika sy ny fampianarany fanahy masina. Zay ny mahafatsika. Alleluia. Ny fahalalan'ny olona dia voafetra eo amin'ny zavatra ny anarany fa ny fahalalàn'Andriamanitra zay apetrany ao aminao dia tsy ho voafetra velively mihitsy ary zany mahatokana amin'ny teny anao metse fa momba anao Andriamanitra. Lazao zany aokaikinao metse fa momba anao Andriamanitra. Ny fiainantsika dia fiainana tokony hanome voninahitra, fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Ny tompo any hitantsika rehefa latsinanao ohatr' zao dia mampianatra anao zavatra ohatran'izany mba hitahian'Andriamanitra ny herinandronao, mba hitahian'Andriamanitra ny asa ny tananao. Alleluia. Za moa matetika dia mampianatra foana hoe hitanao raha ohatra ianao mpivarotra na mpandraharaha na tsy haiko hoe inona ny zavatra ataonao dia tsy voatery ny vavaka foana ny manova zavatra fa ny fisotomantsika client ho atsika dia manova zavatra. Alleluia. Ohatra raha mpivarotra ianao misy olona hividy zavatra eo aminao aza votsotra mihitsy ataovy ao anatin'ny sainao manao hoe tsy maintsy tsy azoko ny vola. Ahoana ny fanaovana azy fa tsy hoe rehefa tsy vita raha mise mandana mandeha any ampianay ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny ao anatin'ny sainao tsy maintsy azoko ny volana io. Ary ny fomba hakanao ny volana io dia ohatra zao raisom-pifaliana izy tsy lafo vidiny manao hoe tompoko inona reny atao tompoko fa tsy hoe inona nataonao raha katia tsy lafo vidiny tompoko nefa manova zavatra be lehibe itompoko tompoko mandroso re tompoko mandroso re tompoko mandroso tompoko inona ny ataonao inona ny ataonao tompoko mandroso reny inona ty le loka faran'izay tsy tiako ty le zavatra ohatra ny menamena kely ohatra ny tsaramaso boribory kely mena ina moa izy iny tsy asisy atsarao le tsy asisy anaty tsy tian'ny olona azy. Alleluia. Fa hitanao fa hotany tompo ianao raisy tsara mihitsy ny olona raisy tsara ny olona aza mangala danja aloziny an'ny olona misomary manatompo kely tsy zay ny anao
Aleloia. Ozy izy ny inty izy ozy izy le fitenena anankiray zay, ny mpivarotra voasary tena mahay de tsy manaratsy ny an'ny hafa fa manatsara ny an'ny tena. Zany hoe hitanareo le hoe mpivarotra voasary mahay tsy hoe ny andreo marikivy be aza mako voasary lo ny andreo voasary lo efa tamin'ny herinandro ny camion avy eny Ambojafeno rivo nanatra to aza mividy eo fa marikivy be efa feno bibikely aza manaratsy. Ny an'ny olona aza ratsika fa ny anao atsaraina. Hitanareo atsaraina ohatr' zao tena tsara io e, mamy be io, ao andramo e, ao andramo, ao manandramo, ao manandramo. Raha ohatra tsy mihinanao za aloha nihinana de makakely ianao de mihinana mihitsy de ho hitanao fa azonao ny volany anatin'ny paosiny de teneninao izy manao hoe manaraka andray eo. Aleloia. Raha mpivarotra hôtely ianao aza variana fotsiny am'le hoe ohatra ny tsara ny tsena androany de ahoana rapitso, inona ny toy andrapitso raha tsara ny tsena androany. Fa rehefa tsara ny tsena androany de zao foana ombo madio tsara, kopakopainy lalitra, kopakopainy lalitra. Aleloia. Ny fomba fanaovana azy ary ambo masoa ary fianaratsoa ry misy mpivarotra fetsy be zay, tsy haiko 5 le plat de rehefa le misakafo ianao de tonga de fantatrao mihitsy hoe ahenany zany vary zany. De rehefa hitany faolany de mody ampiny ray plat ray le vary nefa le anao ihany no anajany anao de ohatrany hoe manampy izy zany, ohatrany hoe tsara fanahy be de nefa rehefa jerenao zany le prix-an'le izy ao ihany de izy hoe maranitra reto a, maranitra reto aeto ihany tsika ny mihinana manaraka. Mahafinaritra mihitsy le fitondranan'le fanampin'le varinao ihany entiny avy any. Ao ampina ny vary e, nefa fantatra hoe le anao ihany eny no anajany anao e. Aleloia. Zany farany hitatsainy zany mba hampandeha ny tsena tonga le olona ho tavelo ao. Aleloia. Misy mpivarotra hôtely fetsy a, jereo nareo ny afetseny io ataony ao anatin'le masokarenany daholo ihany izy io, avy any izy de mody meny akondro ianao, io desera raha misy igny tsy alana vola le desera nefa efa voasoritra ao anatin'le tarifa daholo ihany zany fotsiny. Fa manaraka ianao miverinao satria malala fongo izy. Aleloia. Fa misy karazan'olona ndraiky tsy mampite hiverinao tsony amin'ny manaraka sady mampite anetsaka vovoka amin'ny tongotra manao hoe androany ny farany. Misy karazana hôtely mampanao an'izany be zany ray de tsy hinana eo tsony ary ho tomboky daholo ny karazan'olona rehetrarehetra aza mihinanao tsony de ahitsano ny vovoka amin'ny tongotra ao. Aleloia. De tompo anao hitanao anokatra ny masony sainao a, ampidina ny fanany famoronana ao anatinao any tompo a. Aleloia. Amorona zavatra be dehibe ianao. Zao ny fomba fanaovantsika azy, tsy voatery eto fany an-trano, mamorona zavatra anakefatra. Aleloia. Hoe retiny ataoko, retiny ataoko, retiny ataoko, retiny ataoko, zavatra ngeza be, mamorona orinasa, mamorona orinasa. Ny zavatra misy a, ny fevin'ny tompo eny amin'ny raha hoan'lanta tsy ho ela fa tsy fatatsika ka mandra-patonga ny tompo aleo tahiny tompo ianao aloha. Aleloia. Aleo maniny ianao mandra-patonga an Jesosy, aleo voatah ianao ka midikan'izay de zao mamorona asa fahitanao Andriamanitra. Tsy voatery antontom-baravarana ianao hitondra dosie, tsy voatery ianao hitotototo any amin'ny karana efitenenany ratsy. Andriamanitra tena resaka manahira ty resako anareo ty nefa resako ihany nesy zazavavy kely zay de zao ny teny mpiaravavaka teto. Za pastera ozy anankitelo mirahavavy zay mitady asa de ny condition fotsiny ozy eo am'le mpampiasa vahiny mila miaraka amin'olo zay aloha. De le namako anakiroa pastera ozy niaraka tamin'ny tany ka le anakiroa tsy mivavaka fa za pastera ozy tsy miditra am'zany mihitsy a. Hitanao vetavetain'ny olona zany vao mahazo asa, manahirana metrehtra zany fa afaka mitonga patron ianao ary rehefa tonga patron anao tsy manao an'izany. Aleloia. Aleloia. Voninahitra ao an'Andriamanitra andao hitsakantsika isotra ny tompo. Asarato tananao a avereny zao teny zao Jesosy io mankasitraka anao a marina aminay ny teninao resy lahatra Jesosy
fampianatra andray ianao anolo-tsaina ianao isy varavarana be dehibe osokafanao ndray jesosy ao arinan'ity fotoam-bavaky andriamanitra mpamorona ianao andriamanitra mpamorona ianao rasiko ny fanany famoronana fanany faiandrena fanany fahazavantsaina fanany fahalalana fahatakarana avy aminao andriamanitra amin'ny anarana Jesosy amen ianao tsara ty la zavatra teneko anareo ty mialohan'ny vavahana ozy izy ny baiboly manao hoe ohabolana toko 720 fahatelo fahendrena no amoronana trano hananganana trano zavatra mahavariny zany teny zany a izy tsy miteny manao hoe briky sy vato sy visy karosy hazo lo andrenana trano tsy masomahay tsy hoe manœuvre be dehibe fa vakio tsara rehefa ny an-trano fotsy hoe fahendrena na norenana trano zany hoe ny olona anankiray le fahendrena ty ny baiboly resahana tsy le fahendrena araka ny fietreretany olona azy hoe be tsy miteny be dia le manao croisé le bras foana fa manina izy io endry io ta tsy mba miresaka mihitsy izy io anatin'ny fivoriana fa manina endry be io jamobodo tsy zany fa le fahendrena lazay ny baiboly dia olona mahira-tsaina olona mahatakajavatra olona misokatra ny saina zany atao hoe endry atao anatin'ny baiboly manana fahalalana tsy olona dorina na vendrana be tsy tena le midodododoa fa akeo ihany ny azoko anambarana azy alleloia rehefa ao anatinao io fahendrena io fahirata-tsaina io fahendrena no andrenana trano mahavita trano ianao halleloia mangata amin'andriamanitra ny zany fahendrena zany fanany famoronana io fa omeny tompo anao zany androany hoantsika vahoaka ny Tananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko mongote andrefa nambojanary vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony tokorafa daholo toko nianarako dia hiary zavatra nataon'ny tompo tamiko zany dia fanasitranana tamin'ny nanomboka tamin'ny 2011 zany dia misy zavatra mihetsiketsika be foana eto amin'ny kiboko eto nitsofaka tao an-trano namako zany za dia zaroa zany mpanao dia nanandrana nanao lokomena dia rapitso ariva aniny amin'izay dia nanahitaina be mihitsy ny molotro ireo lelako ireo niala daholo ny zavatra nanao lokomena dia nanahitaina molotro dia misy zavatra fotsifotsy daholo teo niala daholo zavatra fotsifotsy teo amin'ny lelako teo dia tsy misakafo mihitsy na fa marary tena manahitaina be mihitsy le izy dia noentina tany amin'ny dokotera dia nahazo fanafody dia vao maika marary le izy dia hoy izy nytenen'olona hoe tsy matato mangatsika hony fa asivy lokomena ihany dia mbola nasiana le izy dia vao maika narary be tena nanahitaina be dia tsy fantatra mihitsy le izy dia vao misakafo dia marary be ny kiboko dia isaky ny raha ohatra hoe mandeha tongotra lavidavitra dia tonga dia fanina na mitondra zavatra mazevatra tonga dia fanina dia hoy izy amin'izay tadany hoe saza lasa mahi kely mihitsiny a dia hoy izy tadany hoe andao entina any amin'ny dokotera ianao dia nefa za matahotra sondrina mihitsiny a dia tsy mety entina any amin'ny dokotera dia andao izy ianao entina any amin'ny dokotera dia nandeha tany amin'ny dokotera zay dia hoy izy teny amin'ny dokotera hoe areto mba vonony dia nahazo fanafody be da be mihitsiny a dia hoango foana le fanafody dia sitrana mihitsiny le izy dia avy teo amin'izay dia nisy olona amin'izay zany tonga tao aminay dia kay le olona kay mpitaiza olona dia jereva ny tanako dia hoy izy ny teneny hoe tena efa ho faty ianao hoy izy natao fa rapitso a tonga aty dia tonga tao amin'izay izy rapitso dia ty fanafody ty hoy izy hoanina
dia misotra an'ity foana isan'andro dia marary be foana ny kipo dia hoy izy amin'izay nenay hoe fa ahoana ary tsy aretinao aty dia andao indray hoentina any amin'ny dokotera dia noentina tany amin'ny dokotera indray dia mbola nahazo fanafody ihany dia avy tao amin'izay dia tany mba mivoatra anay izany izay nanao vakansy dia hoe hoentina dia le misy mpitaiza ireny izany ihany dia hoentina tany indray ilay izy dia tsy mety sitrana mihitsiny dia mbola henoko marary ihany ny kibo dia avy tao amin'izay dia tonga taty Antananarivo indray izay dia nisy olona mifampiavaka izay izany dia hoe andao hoentina mivavaka any amin'ny vaon'olo dia eny ara ho a dia tonga ny sabotsy dia andeha dia efa ny akanjo a dia avy tao indray dia tsy andeha indray ho aza dia tsy nandeha indray dia tonga indray ny sabotsy manaraka an'iny dia hoy izy neninay hoe andao tonga dia mandeha tsika dia nandeha taty dia nanaraka délivrance dia sitrana dia tsy henoko le izy dia lasa mazoto misakafo be mihitsiny amin'izao dadanay aragaga mihitsiny hoe nefa za taloha na vary sotro be zany ara tsy laniko zany na izay hanina eo tsisy hoaniko daholo fa rano fotsiny ngama sotroko dia izay fa vampastera le izy dia tsy henoko na raha tsona misakafo ahy dia tsy henoko tsony le izy dia afaka sitrana tanteraka ianao zany zao marary fo dia any am-piasana rehefa mirava dia manao palpitation foana foko dia miakatra ny tension dia namonjy an'ilay délivrance ho any foa dia izay sy mamanay a tsy mifakahazo mihitsy dia nisy toro-teny nataon'ny pastera ho an'ny mpianaka dia aveo dia raha voakasika izay toro-teny izay ianao sisy a dia makanesa ty délivrance dia naketao aloha teto natao délivrance dia nianjera moa za tamin'izay dia nanomboka tamin'izay a dia mifakahazo izay sy mamanay dia natao délivrance dia nianjera be tetsa dia aveo napekarina tetsa dia nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao tsy miverina tsony ny palpitation sy ny tension Saratoko izany ianarako a mety be da be amintsika reto mananjanaka hoe afaka BPC dia tsy mijoro vavolombelona ianao fa nilele zanako io tena ka spesialina mihitsy satria hatramin'izy vao nianatra mbola kely tena tsy mahay isa zaza tsy manam-pahaizana zany raha tsy maninona mijoro eto namenatra ary ianao fa androany vao hijoro dia lazaiko fa efa afaka ianao raha misy ankizy 25 élèves izy ao ampianarana tahiny za mahazo hoe fa 3 zany zato hoe 23e amin'ny zazafiry io zaza 25 zany hoe tsy mahazo moyenne zany mihitsy ka école ray moa ny anarany hatramin'izy mbola kely zany hatramin'ny 5e dia ohatrany hoe mampalahelo an'le école fotsiny ve zany ianao hoe lany volanao dia apasy foana le zazy après délibération fa tsisy hoe moyenne normale zany hoe afaka dia tonga teo amin'ny 8e izy zany hoe te 4 dia ny redouble tsy maintsy ny redouble dia voninahitra ho an'i Jesosy aloha tamin'izay fa izy ny redouble iny a dia nampanaoviko CP any izy tamin'izy le redouble dia afaka soma tsara nandeha indray 6e 5e dia mbola ohatr'izay ihany hoe après délibération fotsiny dia ampasondrotra fotsiny fa hoe mandany volana ray aman-dreny dia mifindra trano zany zay dia tsy maintsy nafindra école izy dia nanao 4e 5e passe 4e farana ohatr'izao ny année scolaire dia miredouble ozy izy reta ho ampianarana tsy maharaka tsy nisy délibération tso satria fianarana vaovao le izy tsy namindra fo fa hoe janona 4e satria izy a ny taona tsy hoe efa lehibe fa le vatana miangeza be izy be vatana be nataoko hoe taona normale ihany arany nandeha premier trimestre mbola tsisy moyenne 8 de moyenne valy bulletin toza hoe inona moa mamaimaika anao 3e fa rehefa tsy maharaka ianao ndao avariko 4e ihany fa ohatrany hoe atositosika fotsiny eo a ianao zany dia zay ny fianakaviana rehetrarehetra nandrafozako nay aman-dreniko moa misy fotoana tonga ao aminah dia miteny hoe nareo a mandany vola amin'ny ankizy zany zanaka mpivarotra ihany esory izy dia ampianaro asa tanana na tonga dia ampianaro mivarotra za miteny hoe tsisy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy maintsy mianatra dia tsy maintsy miova ho afa tsisy an'izany fa any amin'ny olo-kafano misy an'izany hoe zanaka mpivarotra dia tsy maintsy mpivarotra fa nenay tsy izany fa nenay hafa mihitsy
misy fotoana miteny hoe misy olona mivarotra BPC, misy olona mivarotra pakaty tsy mividividy an'izany koa fa rehefa tsy afaka fotsiny amin'izao tsy afaka dia tsy afaka izany fa tsisy mividividy an'izany. Voninahitra ho an'i Jesosy fa izy rery ihany no afaka BPC. Le zanakao? Le zanako indray ny afaka BPC. Zany hoe normalement zany izy teo mbola tokony redouble quatrième. Dia amin'ity voanao troisième raha mifindra soma tsara fa nafindrako fotsiny izy dia nanala BPC dia afaka soma tsara. Nefa BPC tamin'ity sarotra. Nampiakarina ny lentan'ny fampianarana tamin'ity examen. Zany mihitsy zany mbola tamin'ny talohan'ny voan'ny BPC toy izy ako mamaky gazety hoe ozy le gazety hoe niena ozy izy ny tapahafana fa misondrotra ozy izy ny fahaizany ankizy fa nampiakarina le moyenne zany dia ozy hoe tsy mba ho anisa azy dia ho afaka mihitsy zany le zaza ho ako ty ara nampiakarina nefa olona tsy mahay ampiakarina dia tsy mba ho afaka fa amin'ny herintaona za manarina gaga be aho hoe tena afaka soma tsara na ny dadany ara androany maraina dia mbola ozy hoe fa ahoana mihitsy nisy ny tena mba nafa-panadirana izy azina toy izy hoe ny herinao nantanjaka ao zany ohatsy hoe izy ny asa fa rehefa miditra any anatin'ny saina any fanamasina dia manao transformation goavana any amin'izay. Fonitra teto bevoka ny zanako farany dia ozy ny dokotera hoe didiny ianao fa tsy valana le zaza satria efa ray volana alohan'ny tsy aterahana dia tsy possible voahody fanafody tsony ozy izy. Za tena matavatra be an'izany didiny izany mihitsy ko raha tsy hena ho azy Jesosy ko didina fa nitady lalana dia mivavahana dia lasa soma tsara nandeha ara-dalàna le zaza voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia faharoa manarakarak'a izany taloha izay taizana aretina reny angorongosy reny tazo vony dia fièvre jaune reny zany izy reny tsy sitrapanafody sady tsy azo entina amin'ny dokotera fa mihinana vary amin'ny rongony izany ny fanafodinao. Dia vary afangaro amin'ny rongony kely dia reny ny fanafody. Ina rongony? Rongony samala. Dia izay manafaka anazy dia afaka kely izy dia tazana hoe ronosy mananasy tambavim-bavy ohatr'izany foana dia sitrana kely dia miverina sitrana kely dia miverina fa hatramin'izay nampona an'Andriamanitra tato tsy miverina tsony mbola verina. Tsy mbola miverina. Firy taona zany le angorongosy nazy aloha zay? Tsy haiko ngambany zany ataoko hoe zananambady nanomboka tena tsapako hoe nisy an'le izy tamin'ny zananambady rehefa mihina zavatra matsirotsiro sy misy menaka dia tsy tadidiko hoe teo amin'ny firy taona teo efa naharitraritra ihany le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Nirina Fenimpomanarina ny anarako ny zavatra nataon'ny tompo tamiko dia tena opération tsy tamaso mihitsy satria narary vavony be mihitsy tany amin'ny dokotera toy izy ny dokotera hoe sady vavony no mahazo anao izy no misy rivotra ao anatinao izy dia za zany raha ny tokony izy hoe tokony ho any amin'ny hôpitaly dia niantso an'le zokinay zany dia ozy izy hoe ahoana hoa fa tena marary ato izy hoe mahery koa toy izy tonga vanontiliara marary be ka enonetso izy no antodiana azy toy izy mantsi anazy za zany mbola tsy mivoaka le anahy toy izy mantsi anazy hoe andao ho any amin'ny dokotera anay fa any tsisy vola aloha dia ozy izy hoe toy izy hoe andrasana ozy izy fa 8 eo kanjomony anazy zany ny atalata alatsinainy miariva ny telefoninazy ny atalata alina zay zava-ty zay dia tao amin'ny tendako nisy mivototra niny tena nanakana n'le rano hidina tao anatiko mihitsiny dia rehefa nitondromy pastera Ertina teto rehefa metra tanana tamin'ny talata dia nidina le zavatra dia ny atalata alina iny dia tamin'ny folo alina misy mandona dia isaky makeny am-poa za mieritreritra fa hoe zay zany vao mivoaka fa tsy fivalanana le izy fa ohatry mipotipotikena ohatran'ireny dia zavatra maintimainty dia miaraka amin'ny raha dia isaky ny atao hoe matory kely dia misy mamoa dia ohatr'izay ngamba inenina parain'ny andro voaka ny aretina voaka le aretina dia le zanako natahotra be potika daholo ny tsinay moama ozy izy dia ozy ala ozy izy antsolona fa tena potika mitaova mama matsen'le anadany zany dia ofotra be aloha tonga vaty dia revitoro be dia mipaika ny tamin'ny folo alina dia misy mantona ohatran'izao dia lasa mivoaka nakeny am-po
za mieritreritra fa hoe mikaka kay le zavatra mibotsina tato amin'ny kiboko mivoaka daholo. Alleluia. Zavatra mibotsina be nga izy io. Dia zany efa ny velany tsy maninona fa ny ao anatiko ihany dia me matanjaka ohatrany matanjaka any isaky mandeha le zavatra. Dia nampisehoko an'le rahavaviko dia ozy izy hoe tena afaka nareo izy izy zay nareo vosalama ozy izy le rahavaviko izy voninahitra ho an'Andriamanitra fa raha niditra hôpitaly tsy vita mo. Teka ho an'ny tompontsika. Manahoana fatsapanao ny tenanao zao? Dia zao hatramin'izay zany tsy saninam-bary mihitsy ny zao fa manomboka mihinam-bary fa hatramin'izay tapabolana izay koba sy rano foana no haniko. Teo aho tsy mahasasa lamba mihitsy ny sady tsy mahabatabata hoe zavatra mavesabesatra. Fa zao fa me matanjatanjaka dia efa nanomboka ny testa nanasa lamba mihitsy aho zany maly. Voninahitra ho an'Andriamanitra aloha ny joroko fa volombelona fa ny zavatra nataon'ny tompo tamiko zany tao anatin'ny 5 taonako nandalo olana ra-tokantrano. Lasa nivadiko ny zanako anakevatra dia izay izy Jesosy niaraka namelona an'ilay zaza anakevatra dia isaorako ny tompo aloha tao anatin'izany zaza efatra izany fa na dia teo ary hoe lasa izy dia tsy mitsahatra tsy misakafo mitafy mianatra ilay zany. Alleluia. Dia tao ambadika izay nanao vavaka tsika ilay tany amin'ny Colosseum iny dia tonga tany amin'ilay vehivavy niaraka taminy niteniteny ora vavo zaho zany tsy nafantatra hoe io vehivavy io miaraka aminazy fa za fotsiny zany tonga dia mivatana fa hoe mpiara-miasa ry zareo dia mivatana teo dia niteny an'ilay hoe zaho mba hiteny anao raha mba fantatrao ilay rahavavy miaraka amin'io vady koa dia teneno hoe zarao le volany satria misy zaza efatra ny amiko za vady vita soratra vita mariazy adaladalana izay dia za ozy tsy teny an'izany fa manahirana anazy zany atao ny omina mifatoko eo aho ozy izy dia ay ve nefa izy ihany le miaraka mivatanao. Izy ihany io miaraka mivatoko dia teneniko izy zao aro mantsy anazy zaho matoky an'Andriamanitra fa rehefa tsy teny ho ahy ianao dia alao an'Andriamanitra ny ady fa za tsy mahafantatra ninona inona dia zao dia lasa zana dia nody dia tao aorianan'izay fantatro indray le tao aoriana hoe izy ihany kay miaraka taminy dia tsy rarahiko zany ozy izy le rangahy tsy rarahiko zany ndany ianao makany amin'ny pokotany sy makany amin'ny polisy any za tsy toro hafa 5 taona naninjinjy izay tsy mbola nitory aho fa ny andro an'i Jesosy atsany za mivavaka tena mitolona isan'andro hoe Jesosy ianao mahita ny ady etriako fa tao aorianan'izay ozy nareo io vady koa nefa efa niteny zany tamin'ny ray aman-dreniny hoe io ny anjarako fa aleo za amin'io fa hianta ozy izy satria za zany hoe aleo zao zany ny aminay fa iny zany ny anjarany dia eny ary dia efa tsy niteny intsony tao anatin'izay le fitondran'Andriamanitra nefa tena mampagaga anazy tena zavatra tsy neritreretiko zany izy vampotona efa ndresaka tamin'ny pastera tova tsy tondra mambavaka n'intsony aho fa oako zao fa vadinao iny raha varana bava ozy izy fa tsy miazo tsy mitondra mambavaka n'izy zany ianao fa tsy maintsy miverina iny dia za ohatra nefa tena tsy liny dia teny ihany mivavaka afaka tao aorianan'izay tsy mbola sany ho teny aminay izy maty le olona tsy mbola sany ho tany aminay izy fa noho tany amin'ny ray aman-dreniny dia nofa noho tany amin'ny ray aman-dreniny izy dia afaka herinandro tao aorianan'iny dia tonga teny aminay mifona voanitra teo ambaravarana dia mifona fa tena mahery Jesosy mahery Jesosy tena mahery Jesosy tsy arakaraka ny eritreretintsika ny fiasan'Andriamanitra fa zay dia ampaherezako anao ny ampaherezako anao izay sarabady mahereza amin'ny Jesosy fa nary mifikira aiza mitoritory zany fa Jesosy rery ihany efa mifankatia indray zany nareo zao efa mifankatia indray mba hoeto mambavako za fa indraindray ohatrany hoe tady aletiko ny dia voly tsy ay amelaheloko zany indraindray dia ohatrany lasa miteny anazy foana enao moa dia navitanao ohatrao nefa tokony tsy hanao an'izany dia tao aorianan'izay efa miverina amin'ny laony fa tsy manao anazy an'izany tsony teka mamizany voninahitra ho an'i Jesosy ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina délivrance et équilibre délivrance et équilibre
vavaka lehibe sy fanafahana arahana impacta goavana eo amin'ny fiainanao. Nisy sabotsy ho avy izao fa 13 ny volana novambra, ny sabotsy 13 ny volana novambra ary ny sabotsy mandritra ny volana desambra iray manontolo samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso iatsy amin'ny Mont Goûter André Fanambojanahary. Anaovantsika vavaka matanjaka de matanjaka délivrance anapahana ireo ozona avy any amin'ny razambe, ozona vokatry ny fanompontsampy, ozona avy amin'ny famosavy, ozona avy amina fahotana na inona karazana ozona mamatotra amin'ny fiainanao toy ny aretina, cancer, AVC, ireo karazana fahantrana, blocage, ireo karazana tsy fahombiazana izay fantatrao fa tena endrika ozona. Délivrance équilibre fotoana anafahana anao andraisantsika tenin'Andriamanitra fampianarana vavaka matanjaka iarahanao amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala, pasteur Tovina Rivotre Marivony ary ireo mpiara-miasa marobe eto amin'ny trano fivavahana vao ny tadidio ary nisy sabotsy ho avy izao fa 13 ny volana novambra, ny sabotsy 13 ny volana novambra ary ny sabotsy mandritra ny volana desambra iray manontolo samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso iatsy amin'ny Mont Goûter André Fanambojanahary. Ho hitanao ny impacta ny fivavahana sy ny herin'ny délivrance eo aminao sy ny akonanao. Délivrance équilibre ny tompo hitahanao ary anafakanao tianao Jesosy.